Rina Rakotomanga, tsy te hiara asa amin'ny fitondrana Rajoelina intsony ve ankehitriny? Efa leo ny ady politikan'olon-droa eto Antananarivo. Izay indray no fankafakatsika ato anatin'ity vidéo androany ity. Efa tsy izoviana amintsika mpanaraka raharaha politika eto Madagasikara intsony i Rina Rakotomanga, indrindra moa fa ny fanarahan'ny diany sy ny fisolelahany amin'ny fitondrana Andry Rajoelina na inona mitranga eto amin'ny firenena. Manoloana an'izany indrindra no somary nanaitra kely ihany raha nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy Rina Rakotomanga fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo amin'ny anarany manokana tao amin'ny page Facebook-ny manokana vao andro vitsivitsy izay. Raha ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao mantsy dia nanao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy Rina Rakotomanga ankehitriny, miantso ireo olom-pirenena malagasy izay efa leo korotana, leo amin'ny ady politika izay misy eto amin'ny firenentsika, ireo izay diso fanantenana tamin'ny tsy nahatanterahan'ireo velorano izay nentin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2012, mitady olona tena azo ianteherana, manana viana matotra fa tsy mandrevire fotsiny araka ny voalazany, olona manam-panahy, mba hiara-dalana aminy ifanometanana sy hiasa hiara-handroso ny firenena. Somary nanaitra kely ihany ity antsoavo nataony Rina Rakotomanga ity satria efa tsy misy tsy mahafantatra moa fa i Rina Rakotomanga dia mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha Andry Rajoelina teo aloha, mitondra ny loko politika orange efa hatramin'ny ela, nanana andraikitra tao amin'ny fahitalavitra Viva ary efa filohan'ny filan-kevim-pitantanana tao amin'ny Madagascar Airlines ihany koa izy. Ary raha ny zava-misy hita hatramin'izay kosa dia i Rina Rakotomanga dia olona anisan'ny mahay vava indrindra sy misolelaka indrindra ao amin'ny fitondrana. Tsy misy izay tsy arovany na dia efa hita fa adisoan'ny fitondrana izao aza. Ohatra amin'izany izao ity vidéo niteraka resabe ity rehefa nitondra ny tenin'ny fitondrana izy tamin'izany fotoana. Okizay mifanakorotana tsaina ataonareo izay falina nenjika fotsiny na hiteny fotsiny na tsy ianareo no mitondra fa mbola zahay aloha. Zahay mbola mahafantatra ny mahasoany tsirairay ary izay no asa sy andraikitra napetraka taminay mpitondra ny fanjakana ankehitriny miaro ny vahoaka. Toy izany ny santionany amin'ny fiarovan'ny Rina Rakotomanga ny fitondram-panjakana sy ny filoha Andry Rajoelina, kanefa ankehitriny dia milaza izy fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra noho ny fiovaovankevitra sy tsy fahamatorana isan-karazany. Zavatra mbola tsy re nivoaka ny vavan'ny Rina Rakotomanga tao anatin'izay fitondrany Andry Rajoelina efa mantaonan'izay. Tsy nangina kosa ny vahoaka tao amin'ny Facebook rehefa nahita ity vaovao mahakasika ny firotsahan'ny Rina Rakotomanga ho lasa ben'ny tanàna Antananarivo ity. Ao ireo manohana sy mirary soa fa ao ihany koa ireo manakihana mazava ho azy. Anisan'ny kihana voalohany tsy maharesy lahatra ny olona anohana ny Rina Rakotomanga ny afera fanapotehana ny Air Madagascar izay efa lasa Madagascar Airlines. Maneho fanahiana ny olona ao amin'ny tambazotra-tserasera fa raha vitany ny namotika ny Air Madagascar na lasa Madagascar Airlines ankehitriny dia hiditra amin'ny fanapotehana an'Antananarivo indray Rina Rakotomanga. Raha tsy haivina mantsy dia potika tanteraka ny orinasa Madagascar Airlines ary ny diatanan'ny Rina Rakotomanga izay nanao amboletra ho filoha lefitry ny filan-kevim-pitantanan'ny Madagascar Airlines sy nahatonga ny orinasa ho bankropitra tanteraka dia tsy afabela amin'izany. Niteraka ady tsy mety tapitra eo amin'ny ministry ny fitaterana sy Rina Rakotomanga mihitsy aza moa izany resaka izany, ary ny afara tamin'ny fametrahampialan'ny Rina Rakotomanga tsy ho filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny Madagascar Airlines intsony ny volana Novambra 2022 lasa teo. Fa raha ny fanazavana azo avy amin'ny Rina Rakotomanga kosa moa dia ny fiverenan'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana teo aloha sy ny faneken'ny fandaminana no
antony nametrahany Irina Rakotomanga fialana. Erik Madagascar Airlines dia ny PCA amin'izao fotoana izao no PCA teo fa Andriamatoa Mamy Rakotomanga saingy noho ny zavatra raharaham-pitsarana ny ainany dia voatery namindra ny fahefanataty amiko izy ny volana avrily 2024 dia nanomboka teo no na PCA na intérim dia rehefa avy eo nisy ny élection tamin'ny 15 novembre 2022 dia na PCA na ankehitriny miverinao PCA indray satria voadio mazava tsara tao anatrehany fitsarana fa tsy meloka izy amin'ny rahana lenjena anazy dia tsy mitombona sy tsy marina avokoa dia nanoratra taratasy izy hoe vonona indray anao ny asa maha PCA azy dia za mola tia manaiky fandaminana ary tia ny orinasa io satria izay niarananangana leo dia antony voalohany izy ny fametraha-pialana fa ny antony faharoa koa moa dia noho ny tsy fitovidy-jery eo amiko sy ny tale généraly eo amin'ny fomba fitantanana ny orinasa satria za manokana dia nanohitra ohatra ny fanajanonana ny sidina iraisam-pirenena nanohitra ihany koa ny fisian'ny taux de irrégularité be loatra nanohitra ihany koa ny fandandaniam-poana izay be loatra ary ny tena nisy ny disadisy moa dia eo amin'ny fomba fitantanana ny vola sy ny drafim-panarenana sy ny drafitra hoentina manatsara ny orinasa izay tsy dia hita loatra ilay izy avy any aminazy fa ilay napetrakay ny laviny nefa ny netiny zavatra mampanahy avokoa. Efa namaly ireo mpanan-kiana ihany koa Irina Rakotomanga tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook manoloana an'izay resaka Madagascar Airlines izay. Tamin'izany indrindra no nilazany fa mbola noho ny fijoroany sy ny fiadiany no mbola mahatonga ny orinasa Madagascar Airlines tsy vesatra sazy sy trosa midangana be. Efa ela kosa ny potika tanteraka ny orinasa raha tsy teo izy. Izay no voalazany Irina Rakotomanga tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Nilaza ihany koa izy fa ny fanimbana manara-penitra dia an'ilay vazaha sy inga minisitra amin'ny fanoloram-batomafana ny filoham-pirenena. Izany hoe manasa tanana tanteraka Irina Rakotomanga amin'ity afera fahapotehan'ny Madagascar Airlines ity. Ary indrindrindrindra fa efa ela izy no niomana tamin'io filatsahana ho fidiana ho ben'ny tanàna io ary efa vonona amin'ny angady sy arona na iza anenjika. Anisan'ny fanontaniana tsara apetraka dia izao. Tena niala tamin'ny loko politika orange marina ve Irina Rakotomanga amin'ity filatsahana amin'ny anarany manokana ity sy amin'ny anaran'ny fitiavan-tanindrazana sa fikafika politika entina hisintomana ny fony vahoaka n'Antananarivo indray ity ataony ity. Satria raha ny fanazavana nentiny Paul Rabary dia ny enjeu voalohany amin'ny fahazonany toerany ben'ny tanàna dia ny eo anivon'ny Sénat. Ndao hoe nona bebe kokoa ato anatin'ity vidéo kely ity ny mahakasika izany voalazany Paul Rabary izany izay mpahay politika. Inona moa zany ny enjeu an'io élection communale io? Ny élection communale ny enjeu voalohany resaka sénateur. Satria fantatrareo fa ny mifidy ny Sénat dia ny maire sy ny conseil municipal. Zay ny enjeu voalohany. Ka amiko manokana mety ho diso dia ny risque lehibe indrindra ho an'ny fitondram fanjakana ozy ianao dia mety tsy hananana sénateur maro eto Antananarivo. Ankoatran'ny Irina Rakotomanga aloha hatreto dia mbola tsy nisy candidat hafa nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa na dia izany kosa dia efa maro ny feo mandeha avy amin'ny haino aman-jery ny amin'ireo mety ho candidat ben'ny tanàna Antananarivo manaraka. Anisan'izany Rivo Rakotovao, Hery Rasoamaromaka, Tahina Razafinjoelina, Andry Raobelina, Girivo Randrianarsoa ary Heryvelona Ramanantsoa. Ny fomba fijery tsotsotra nentin'ny mpahay politika aloha
dia mbola ny kandidatarian'ny Flo Andry Rajoelina sy ny kandidatarian'ny Flo teo aloha Marc Ravalomanana no mbola mitarika raha mbola eto Antananarivo. Enoy ary ity fanazavana nentiny Bien-Aimé Randrianantenainy ity. Raha vo eto Antananarivo eto no resaka dia tonga dia ny safidin'ny olona indrindra hoe circonscription anankiray fotsiny dia ny safidin'ny olona dia zay pombany Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny pomba an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tonga dia zay ny safidin'ny olona zay no fijeriko ka raha ohatra ka ivelan'izay za mahita hoe ho sahirana ihany fa ny olona tsinona le tena mbola mipetraka mantsy amin'izao fotoana zao amin'ny resaka fifidianana dia mbola fitsarana ny adin'izy roa rahalahy mianaka eo hoe ny adiny eo amin'ny Flo Andry Rajoelina sy ny Flo Marc Ravalomanana dia mbola zay no tsarain'ny olona. Marina fa ho tanterahana ny fahaenina ny volana Novambra 2024 avy izao ty fifidianana ben'ny tanàna ity raha tsy miova ny daty voafaritra, ary ny fahavalo ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay kosa ny fametrahana ny antota taratasy ho firotsahana amin'izany. Zay sy indray ny video antsika androany. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza tiany manao j'aime ny video sy misabone amin'ny chaîne dia amin'ny manaraka indray.